Vatimpana etny pasteur Barbier Kristina. Tanterao Jehovah ny ampodiana anay avy amin'ny fahababoana. Tahaka ny fiverenany rika any amin'ny tany atsimo. Amen. Vavaka isika tompoko. Saotranao indrindra zahay iray zanaka fanamasina tsara indrindra. Mbola nanomezanao zao tombonandro mpahavelomana izao. Saotranao zahay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao. Tomponay, mpanjakanay, mpamonjy anay, mpanafaka anay. Saotra amin'ny famelan-keloka raisinay isan'andro izay lazainao tokoa hoe avaoziko isa-maraina ny famindram-poko aminareo. Omenao tokoa zany ho an'ny mpanomponao izay mangata-pamelana eo anatrehanao isan'andro. Satria Andriamanitra fitiavana ianao. Tsy ananaroatra an'izany fitiavanao izany. Manitry teny eto anatrehanao. Ka mbola mitalao, mifona eto anatrehanao indray. Raha makivaky izao tontolon'andro izao. Sasao tompo, amin'ilay rany zanak'ondry Tsisikilema. Nalatsakao teo Kalvare. Azahoana fifaliana sy fiadanana isan'andro miaraka aminao. Ankehitriny dia mangetaeta ny fanahinao masina izahay. Mangetaeta ny teninao. Fa tsy ny mofy ihany tokoa ny iveloman'ny olona, fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Mitenena aminay tompo, omeo anay Jesosy ilay teny ny fiainana. Ahafahanay handray ny famelan-keloka avy aminao. Mankasitraka Jesosy. Misaotra tompo. Ny voninahitra ho anao mandrakizay. Amen. Mbola mpitombony amintsika lalandava ry havana ny fahasoavana ao mba-piadanana avy amin'Andriamanitra ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika ary koa ny fampiraisana miaraka amin'ny fanahy masina. Raiso isan'andro ny famelan-keloka ao amin'i Jesosy Kristy tompo. Izany lohateny ny fampahirizana izay hozaraina amintsika amin'ity anio ity. Ka hosokafantsika ary ny epistily voalohany ny soratan'i Jaona. Epistily voalohany soratan'i Jaona voalohany toko voalohany andininy 6 ka hatramin'ny 10. L'épître de Jean 1 Jean chapitre 1 verset 9 à 10. Rehefa hita izany vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia matoky sy marina izy, ka mamela ny fahotantsika, sy manadio atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Raha hoy isika, tsy nanota isika, dia mampandainga azy, ary ny teniny tsy ato anatintsika. Amen. Ray masina, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Raiso isan'andro ny famelan-keloka ao amin'i Jesosy Kristy. Andro farany izao ry havana. Efa miseho daholo ny famantarana rehetra izay efa henontsika ombenombeny manambara ny hatongavan'ilay zanak'Andriamanitra eny amin'ny raony lanitra. Hitsarany ny marina sy ny tsy marina. Anatin'izany anefa dia ny alohany hatongavana izany, dia tsy mitsahatra koa ilay ratsy, mandefa ny teti-dratsy ny isan'andro, hatonga ny zanak'Andriamanitra tsy haiko fahotana, ka tsy handray ny famelan-keloka. Ny hoe miaiky, araka ny voalaza ny Jaona teo, dia milaza zavatra araka izay tena izy izany, miaiky izany. Raha Andriamanitra no manazava ny fiainantsika, dia ho hitatsika toy izay ahitan'Andriamanitra azy ny atao hoe ota. Ka hitodika aminy amin'ny mpahamarinana sy amin'ny mpahatsoram-po isika. Satria maniry ny hodiovina hiala amin'ny ota. Azo antoka ry havana ny famelan'ny helotsika.
Ary isandrato tokoa izany. Araka ny fampanantenany no izy mahatoky Andriamanitra, mahatoky Jesosy. Izany hoe mitana ny teniny izy sy noho ny fahamarinany, fantany mantsy sy ny fahalementsika. Ary dia mitana ny teniny izay efa nolazainy izy. Ny famelan-keloka izay atolony antsika dia tsy midika hoe hodeny tsy hita ny fahotantsika, tsy ry havana. Fa izao manadio antsika hikosoka izay sisa faritry ny ota rehetra eo amintsika izany. Noho izany ry havana malala, tokony hitandrina ny mpino fa loza mitatao hatrany eo amin'ny fiainany ny toetra mampanota, ka tokony ho vonoiny izany amin'ny alalan'ny fanahy masina izay monina ao anatiny ny amin'izany toetra mampanota izany. Azany natonga ny Paoly any amin'ny Romanina 5:17 milaza fa raha velona araka ny nofy ianareo dia tsy maintsy maty, fa raha ny fanahy no amononareo ny asany tena dia ho velona ianareo. Noho izany tokony hiaiky ny fahotantsika isika ry havana, ka hikatsaka famelan-keloka sy fanadiovana avy amin'ny Jesosy mba ahafahantsika miaina ao anatin'ny fahamasinana. Natsapan'izany ary ilay zanakadala, hoy izy, hiainga aho dia hody any amin'ny raiko ka hanao aminy hoe raiko, efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho. Ary natsapan'izany koa i mpanao salamo, ka nilobavana nanao hoe taminao dia taminao no nanotako. Ary izay ratsy rehetra eo imasinao no efa nataoko. Manao ahoana izao sy anao? Amin'izany fiekekeloka izany ry havana, inona ny hafetsen'ny Satana tonga ny olona tsy haiko eloka? Asiany ao am-pony afinafina, asiany ao am-pony fiheverany tena ho zavatra, asiany ao am-pony ny fahaizana amampahalalana izay tsy miteraka vokatsoa amin'ny fiainam-panahy, atao amin'ny fireriana. Betsaka ry havana, ny tsy ahafahan'olona miaikeloka ao ihany koa ny mety ho tahotra, ao ihany koa ny mety hienatra. Afako malalo, atombotra ny andro aoka tsisy hamita tena isika izao. Fa hoy ny tenintsika malagasy hoe ny eloka ibaboana mody rariny. Raha miaiky ireo fahadisoantsika ireo isika ry havana, dia manarona azy ireo Jesosy. Ary tamin'ny asa nataony teo amin'ny asa fijaliana dia efa noheverina avokoa ireo fahotantsika rehetra ireo. Efa nentin' Jesosy Kristy tamin'ny tenany avokoa ireo ry havana. Raha miaiky ireo anefa isika, raha miaiky ireo amin'ny Andriamanitra isika, dia mamela ny helokontsika izy toy ny ataony ray aman-dreny amin'ny zanany, satria efa nanadio antsika ny asa izay nataony Jesosy teo Golgota. Na dia manana antoka aza nefa isika fa mamela ny helokontsika Jesosy dia tsy lavina koa, dia mety ho sarotra amintsika koa izany indraindray ny hanaiko hoe ny halavorariny izany asa vitan'i Jesosy Kristy sy ny famelan-keloka feno natolotr'Andriamanitra. Indrindra moa isika raha nahavita fahotana heverina hoe ho tena lehibe, dia indraindray tsika mety hierikeriky, indraindray tsika toa tsy mino an'izany asa vitan'i Jesosy izany. Ny apôstôly Jaona nefa dia manambara mazava hoe ny rany Jesosy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Jaona 1:17 eo ambonimbon'ny teny izay novakiana teo.
Tsy misy lisitra mainty ry havana ka miraikitra fahotana sasasasany hoe tsy ho tian'Andriamanitra vela. Tsy ry havana. Tsy misy izany. Na hoe ho haitsika havotana amin'ny herintsika manokana. Ary koa tsy hoe tokony hahatsapa ho voavela heloka tsika. Fa tokony isika ry havana hino tanteraka. Hino ny fampanantenan'Andriamanitra. Hino ny asa vitan' Jesosy Kristy izay tsy miverina intsony fa efa vitany indray monja zany teo amin'ny hazo mitanam-bokovoko. Mila mibebaka isan'andro tsika ry havana. Ny diavolo mantsy mitady mandrakariva ny hanameloka tsika. Eny fa na dia efa nibebaka koa aza isika. Ary zany ny asan'ny Satana mpiapanga tsika izy sy hamatotra tsika amin'ny fahotana. Fa izao Andriamanitra kosa dia mamela ireo fadisotsika ireo, manafaka tsika amin'ireo izy, ary tsy ho tsarovany intsony ireo izy mandrakizay. Hoy Paoly tao amin'ny bokiny Hebreo 10:17, raha miaiky ny fahotantsika isika. Alao ery ary havana amin'ny tian'io ty ary. Azadino ny mahampanota isianao, azadino izany. Ary izany mitadiavantsika famelan-keloka isan'andro. Satria mamela heloka tokoa ny Tompo araka ny hira teo izay amintsika fa mamela heloka isan'andro Jesosy. Ho an'ny mpanota ray mibebaka. Ary dia tsisy fifaliana ohatr'izany ny any an-danitra. Aza irery ny voninahitra. Antsika kosa ny fitadiavana ilay azy fijalian'i Kristy. Fa teo no namelany helokantsika. Teo no itondrany ny fahotantsika. Aza matahotra manantona azy, ary dia meteza ho dioviny kanefa araka ny tenin'ny mpanao salamo hoe Davida, loary eo anatrehany ny fahotako sy ny fahotanao. Aleluia, amen. Ivavaka isika ry havana. Ray zanaka fanahy masina tsara indrindra, misaotranao indrindra amin'ny famondram-ponao, misaotranao indrindra amin'ny fitiavanao Jesosy izay tsy miova ho maliseneo ary mandrakizay. Misaotra amin'ny teninao, mitaona anay isan'andro hibebaka fa efa tombotra ny farany izao tontolo izao. Tianao zahay handray ny famelan-keloka avy aminao mba handova ny fiainana mandrakizay. Misaotra amin'ny filazantsara-nao izay mamerina anay mandrakariva amin'ny fahamarinana. Atonga anay tsy ho tafandromandry amin'ny fahotana sy ny ota, ny fahazaran-dratsy izay lalaovinay isan'andro amin'ny maha-kristianina anay. Tompo, mila olona ianao, mila vehivavy ianao, mila lehilahy ianao, mila tanora ianao, mila ankizy ianao, hibebaka Jesosy malalo handray ny famelan-keloka avy aminao. Fa ny teninao tokoa mantsy milaza fa ny helokareo ny efitra mampisaraka ahy aminareo. Kanefa dia izay manantona anao hoe ao tsy mba misy olo avonao. Ka na dia tahaka ninona aza ny fahotanay. Rehefa hoentinay eo anatrehanao zany, ivalozanay eo anatrehanao, ibebanay, ifonanay eo anatrehanao. Dia hoy tokoa ianao hoe na dia tahaka ny jaka aza ny fahotanareo, dia ho fitsiko tahaka ny oram-panala. Na dia mangatsakatsaka tahaka ny sily aza, dia ho fitsiko tahaka ny volon'ondry. Saotra Jesosy, sambatra manana anao. Fa io ny teninao, hampirisika ny tsirairay avy eny fa na dia mitiany io ty aza, hibebaka, hifona, angata-pamelana eny. Mety tsy aminao ihany fa mety amin'ny olona izay mety nataonay ratsy, hifona amin'ireny olona ireny. Fa izay manetry tena mantsoy anao no asandratrao, fa izay manandra tena kosa no ahitinao. Saotra mpanjakako, misaotra Tompo, tahiony tsirairay avy, raisy ny fitahiana avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika manao hoe, ary Andriamanitry ny fiadanana ane, hamasina anareo samy tanteraka, ka aoka harovana avokoa ny fanahinareo, ary ny ainareo, ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy anatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. Mahatoky izay miantso anareo, sady izy ihany no hanefa izany.
Eny io teny tompo hoe fiadanana aneo any rahalahy ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompony ameny ny fony tsirairay avy. Ho anao kosa Kristy mpanjaka izay nanolotra ny tenanao teo amin'ny hazo fijaliana ho avitra ho an'ny maro. Ho anao ny asa, ho anao ny saotra, ho anao ny bera, ho anao ny hery, ny fahefana, hatramin'ny taloha indrindra izany ankehitriny. Ary mbola ho anao mandrakizay. Ho anay kosa tompo ny fiaikekeloko, ny fibebahana, ny fatahorana anao. Aleluia. Amen.